Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hoity milionera iray antsoina hoe Henry Kaiser. Marina tsy azo lavina ho izy fa tsy afaka hanomboka hanatanteraka zavatra tsara iray ianao raha tsy efa namaritra tanjona iray lehibe eo amin'ny fiainanao. Mila fiezahana sy fikirizana ny fitediavana sy fanatanterahana izany tanjona iray izany. Raha tsy izany mantsy izy dia mety handany andronao amin'ny fanaovan-javatra tsy mety hatrany ianao. Mino aho fa ny olona tsirairay avy dia noharian'Andriamanitra mba samy hanana ny tanjony avokoa, ary ny tanjona tena tsara sy sahazany tsirairay no efa nataony. Andeha isika hivavaka mandrakariva toa ny Davida mba hanomezan'Andriamanitra mazava izay tokony ho ataontsika manao hoe: ampahafantaro ny lalana aho Jehovah, ampianaro ny sitraka aho aho. Salamo 5:20, andininy 4. Faly miaraka aminareo indray raika izy ny mpikarakara ity fandarana ity, ary faly miarabanareo ihany koa. Maro ny ankizy mihevitra fa ny ray aman-dreny ihany ny tompona andraikitra hanao ny raharaha ao an-trano ao. Milalao mandritry ny andro ny ankizy indraindray, ary rehefa asainy dada na aneny mba hanao asa kely dia motomototra ireo ampanaovana azy. Mba mahatsiaro reraka io dada sy neny io nefa raha samy mandray anjara amin'ny fanaovana ny asa ao an-tokantrano ny tsirairay dia ho vita mosy zany, sady falifaly ihany koa mpianakavy no mahatsiaro sambatra ery. Zaza mazoto, tantara narindra ny anitra ny irina arivony andrenesanao an'ny fanjasy zoanitra. Tsy hitako mihitsy izay anaovana Zoe iny ka. Rehefa mba asaina pirimy mifandrinany dia milaza izy fa tsy te hanao fotsiny izao. Asaina mamafa trano dia milaza fa reraka. Asaina manasa lovia dia milaza fa tsy mahay. Nefa dia efa nampianariko ani, ary nakaiza ary izy teo. Zoe 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 ahoana tompoko, izay mba milalao dia atsonony eny foana. Anafatra anao fotsiny anaka. Misy dia lehako izao ka fitaondra rasy ny asa izay tokony ho atao izay tokony ho vita. Mety ho taratara mantsy avy tonga. Zay Zoe dia manao raharaha indray izany vao tsy milalao. Zay fa lasa hitondrako zavatra izany zanako izany fa indray tsara dovy tsara ny raharahanao. Ndaso fa hitako ny hevitra. Iza votso no reraka sena manao raharaha eto foana. Aiza ny stylo sy ny taratasy anaovako azy. Reto, daso aloha, soratako.
aneny toy izao ny karamako androany. Inamonina ataoko androany? Mamafatrano 200 ariary. De nanasa vilia aloha mba ampidinina kely iny fa moramora 500 ariary. De nanamboatra latabatra ampiana kely iny fa sikotra lambatariako 70 ariary. De ny andro sakafo iny aloha mba nisy nipetraka kely fa nanao rarako tsy manina fa atao atsasan'le teo mety atao 20 zany raso 20 ariary. Mety de otrina zany fitambarany reto 7 roa 5 tokony 900 tsy maninne 7,500 ariary. Ariary 10 zany miady varotra kely tamin'iny ampy zay. Ary ndraso fa atoko atao ambany vilia aneny ato ty taratasy ty de hitany tsara. Dray de sanzo iny nitaka karama tamiko tamin'ny rarana mpanaoviko azy. Andraso fa hitako ny hevitra. Le tena mety zay. Daso mihitsy aloha vakiko tsara hoe Way nitondra 7 volana ankibo 4 ariary. Way tsisy vidiny. Namponono sy nanasa lamba 4 ariary. Nitrotro sy nahalehibe anao 4 ariary. Ny karakara tamin'ny lafiny rehetra 4 ariary. Fitambarany fitiavana andray menatra neny menatra be mihitsiny andeha hifona amineny tena diso ary neny be fitiavana. Menatra mihitsy ary tena hiteny amineny fa ho zaza mazoto anampy aneny manomboka an'io sady ezaka foana. Eny rankizy, niara-ny aina tamin'ny pahasambarana izy mianakavy taty aoriana, ary nahatsiaro faly ery izy hoe faly ihany koa iny eny satria endry ny zanany lasa nikarakara ny zava-rehetra tao an-trano, ary aza adonona fa faly ihany koa Jesosy rehefa mahita ankizy iray endry mankatoa ary manaja. Dia izay ny fotoanantsika anio fa aleo manaraka indray veloma rankizy. AWR manolotra ho anao
feon'ny fanantenana. onoa asana mba efa nandre olona ny teny tahaka an'izao ianao manao hoe tsy misy Andriamanitra, ary ny tena antony itenenany an'izany ono dia satria tsy hita Andriamanitra. Inona no lazainao anatrehan'izany, ary inona no lazain'ny tenin'Andriamanitra? Andeha hiaraka hivavaka isika milohan'ny hamalitsika izany fanontaniana izany. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay maty nisoloanay ianao. Ianao ny namorona sy namonjy anay. Misaotra anao izay satria noho ny famindraponao, noho ny fahasoavanao no hahafahanay mbola miaraka eto amin'ity onjam-peo ity amin'ireo mpiaino marobe mba handray fananarana, handray fampianarana avy aminao. Angatahanay ny famelan-keloka fiaina avy aminao Tompo sy ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy toe-javatra anankiray izay inoko fa voamarika ho tsara ihany koa. Satana dia manao ny fomba rehetra mba tsy hinon'ny olona fa misy izy, kanefa ny asany dia tsy miato mihitsy na amin'ny segondra anankiray aza. Manao ny fomba rehetra anapotehina ny fiainantsika zanak'olombelona, satria fahavalon'Andriamanitra izy. Ny tanjona kendreny amin'izany dia ny hanomezana tsiny an'Andriamanitra sy ny ilazana fa Andriamanitra ny tompon'andraikitra. Etsy andanin'izay ho an'ny olona izay misalasala ny amin'ny fisian'Andriamanitra dia ataony izay tsy hinon'ny olona tahaka an'izany fa misy Andriamanitra. Ireo siantifika tsy mino an'Andriamanitra moa dia mitady fanazavana hafa hoentina milaza ny toe-javatra manodidina ny fiainantsika tahaka ny fahafatesana, ny aretina, ny fisian'ny angatra sy ny avelo sy ny maro hafa ihany koa. Ho anao izay tsy mino fa misy Andriamanitra satria tsy hitan'ny masonao izy, dia aka ohatra tsotra dia tsotra isika. Ianao dia mahafantatra na efa nandre farafakeliny fa misy izany atao hoe zanabolana izany. Mino ny fisiany izany azy ianao, kanefa ve efa nahita n'izany zanabolana izany tokoa ianao. Ny zanabolana dia zavatra apetraky ny olombelona eny ambony eny ary tsy tatry ny masontsika, kanefa miasa ireny zanabolana ireny ahafahana mampita hafatra avy any amin'ny tany lavitra anankiray makany amin'ny toerana lavitra anankiray, mampita ny sary jerentsika amin'ny televiziona sy ny feo sasany izay arahantsika amin'ny radio. Ny radio adventiste maneran-tany ohatra dia mampiasa zanabolana mba ahafahana mampita feo amin'ny faritra maro maneran-tany. Miasa zany zanabolana izany ary azo-tsapahitanana ny vokany, hitan'ny maso ny vokany, kanefa tsy hitantsika maso ilay zanabolana. Dia sahinao ve ny milaza fa tsy misy zany zanabolana izany? Zovo ny tsy ilaza aminao fa manana olana ianao raha miteny an'izany. Dia tahaka an'izany io Andriamanitra io, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika no resahana eto. Tsy Andriamanitra namorona fotsiny izy, fa izy koa ny mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, araka ny voalaza amin'ny Hebreo 1:9-3. Zao zavatra rehetra hitantsika zao dia izy ny mihazona ny zavatra rehetra hitantsika ao anatin'izany sika amin'ny herin'ny teniny. Tsy hitantsika maso izy, fa ny vokatry ny asany dia tena tsapa azo tsapahitanana isan'andro isan'andro. Raha velan'Andriamanitra hiatra amintsika avokoa ny vokatry ny safiditsika rehetra, dia fa tsy nisy tsika tahaka an'izay. Fa Andriamanitra ny mametra an'izany, tsy hiatra manontolo eo amin'ny fiainan'ny olona iray na ny fiainantsika miaraka eto amin'ny firenena anankiray na eto amin'izao tontolo izao. Feran'Andriamanitra izany, ary tsy mahafaly an'ny Satana izany. Ny mahafaly an'ny Satana dia ny atonga antsika ho voafitaka
izy ny mamitaka mba hatonga antsika hanao safidy diso ary ho foana mandrakizay vokatry nyzany safidy diso nataontsika izany fa Andriamanitra mametra ny loza tokony hatra amin'ny zanak'olombelona dia ny loza izay alefa ny Satana izany ary ireo loza izay avelan'Andriamanitra miseho dia avelany iseho vavolombelona mazava amintsika olombelona fa ratsy Satana ary ratsy ny fahotana sy ny vokany. Indray mandeha dia nisy tovolahy anankiray naniry mafy ho tonga mpanao mofo dia nanadiady izy hoe inavy ny fitaovana ilaina ohatrinona ny vola mba ahafahana manatanteraka an'izany. Rehefa tsy ampy ny vola teo ampelantanany dia nivarotra fananana mihitsy izy mba ahafahany mahazo ny fitaovana ilaina. Dia nanomboka ny fanaova mofo tsy nety ny voalohany mbola voalohany nalefa indray manaraka mbola tsy nety ihany tapitra ny herinandro isan'andro nanandrana ihany fa ohatrany tsy mety foana le izy. Hanieriny dia namidy aloha izay mofo vita teo na tsy vita tsara araka ny endrika ilany azy kanefa izay nividy dia tsy niverina intsony satria ratsy le mofo nandeha teny ny andro kivy dia kivy izy. Tamin'izay fotoan'izay anefa dia nisy lehilahy anankiray sendra nandalo teo aminy. Gaga ilay rangahy rehefa nahita ny endrika ilay mofo sy ny haben'ilay mofo izay nataon'ity tovolahy ity dia tsy nahatra fa nanontany hoe fa ahoana ny fomba fanaovanao ny mofonao ry tovolahy? Za koa aza mba gaga mihitsy ny ramose fa manao izay ho afaka ao fa ohatrany tsy mba tahaka an'izay mofo rehetra ny mba vitako dia hoy ilay ramose taminy, ianao ve fa mba nampiasa an'ilay tsy hita maso? Dia hoy ilay tovolahy somary tezitra, ary aza manany ihany moa ianao fa tiantoka manjo aza efa tsy hitako tsony izay anaovana azy. Ary moa izany anontanianao hoe zavatra tsy hita maso no anontanianao aho. Eny tsy hita maso tokoa ilay izy ho ilay ramose, raha mofo efa vita ny jerena tsotra amin'izao. Nefa raha mandinika tsara ianao ry tovolahy dia mety ho hitanao ihany ilay izy. Dia mba lazao rangahy izany inona izany ho ilay tovolahy tamin'ilay ramose. Tsy mbola naheno mikasika ny lalovay na ny levura ve ianao ry tovolahy? Io anie no mampibotsina mofo mahatsara-tarehy azy. Tsy hita maso ety ivelany le lalovay fa ny mofo mibontsina no ahafantarana fa niasa tao izy. Dia natorin'ilay ramose azy moa ny fomba fampiasana n'izany lalovay na ny levura izany mba ahafahana mahazo mofo tsara. Nisaotsaotra azy ilay tovolahy no sady lasa nitady lalovay aingana dia aingana. Misy lesona raisintsika ao anatin'izany. Impiry moa isika no manao an'Andriamanitra ho tsy misy eo amin'ny fiainantsika satria hoe tsy hita maso. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 119:1 hoe ny adala ny manao hoe tsy misy Andriamanitra, ny adala ny manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra. Ary marina tokoa izany. Andriamanitra izay matetika hadinintsika na tsinontsiniavintsika kanefa dia izy no nahary atsika. Ary raha tsy maty ny solo atsika azy izy noho ny fahotana izay niketsika ny hiainana miaraka amin'izany fahotana izany dia niatra tamintsika ny vokatra izany. Ary amin'izao fotoan'izao dia azadiny fa izy mbola mifeno toe-javatra na manao safidy mifanipaka amin'ny sitrapony foana azy tsika dia mbola manana faharetana amintsika izy mba hiverenantsika aminy. Ary noho izany no antony hamerany izay tiany Satana atao amintsika tsy hatra amintsika na dia vokatry ny safidy tokony hatra amintsika aza. Ka dia azavarina mihita maso fa fantaro ilay antony fisianao sy miazona ny fisianao ary miantoka ny fahombiazanao. Eny marina tokoa izay voalaza ao amin'ny Salamo manao hoe ny adala ny manao hoe tsy misy Andriamanitra. Manomboka izao dia angatao Andriamanitra mba haneo aminao fa misy izy eo amin'ny fiainanao dia ho gaga ianao fa ho asehony miariary eo amin'ny tsipiriam-piainanao mihitsy izany. Dia andamoka ny tetika Satana dia hanakona ny masonao tsy hahita n'Andriamanitra sy ny asany eo amin'ny fiainanao. Amen.
iza kintany fahazavana soavy ny merina. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ety pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Zay lay onjany fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Faly miarabany tanora rehetra tsy ankanavaka anaiza na iza misy antsika na eto Madagasikara na any ivelan'ny Madagasikara dia arabaina tonga soa anatin'izao fandarana natokana ho antsika izao ny zokinao Elion Andriamitansoa. Mbola ao anatin'ny fitrandrahana hevitra ho avadika ho lasa tetikasa ary tsapaitanana isika miaraka amin'ny namana Andriambovonjy Arnaifo. Nahitan'ny olona maro dia maro fombiazana ny fanarahana ny toromarika tahaka an'izany rehefa manao tetikasa. Mety tsy nahazatra antsika izany kanefa zaraina amintsika satria izany no tsy ambaratelo ny fombiazan'ireo orinasa rehetra hitantsika miroborobo atraizatraiza. Misy manana tetikasa ihany fa tsy mety mivoatra mihitsy ilay orinasa keliny. Asa mety ho fambolena io na inona fa ny tamin'ny herintaona ihany no amin'ity taona ity tsy mety mivoatra mihitsy indrandray aza miaratsy kokoa. Ny mahatonga an'izany dia tsy ampy ilay fandiniana natao izay hilana an'ireo fanontaniana be dehibe ilana valiny izay efa nampianarina antsika teto. Mbola toizantsika izany rehefa avy eo miaraka amin'ny namana Andriambovonjy fa mialohan'izay dia manasanao aloha hankafy hanaraka ny resadresaka ny fanaovan'ny fama sy tombo Artresy.
tsy aleo zay. Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ao an'ny Samina, Naritiana ary ny mpanoratra. Tombo jesy andrasone angatsy hiaraka amin'ny ankizy ijery baolina indray nareo nefa ka somary maimaika aneza io angana letsy ry jesy ka hoe mba tsy mianatra dia miara-manao baolilako fa maika ho aiza foany nareo roalahy reto maika iain'ny radio ony anjarako manko zao mandray atsoratra. endry zany no fialam-bolinareo. Ny radio anery reto azo enona foana fa le ferahany samy ankizy mpiara-mianatra ohatran'izao sarotra vao hita indray mifanohatra zany ry fama. Azo atao foana zany fa le fandarana mandeha amin'ny radio mandalo miserana ihany dia mety tsy ho entsony fa fandaharana inona nefa zany mahamaika mafy anareo zany hirahira ve sa tantara sa reny resa be mampatory reny? Tsy zany ka fa inona? Resaka mampifony saina fa tsy mampatory zany, resaka mampandroso fa tsy mandany andro fotsiny, indrindra amin'izao fiainana sarotra tsy ahitana azy zao mitady asa zany nareo roalahy raha azoko tsara nefa nahoana ny mbola mianatra aiza koa no fotoana anaovana an'izany? Tsy misy maratsy an'izany ry fama. Na mianatra aza mbola afaka manao asa madinidinika sitra ny hay vola sady mamolaka amin'ny fiainana ihany koa nge zany no fanazarana anao hiditra amin'ny asa lehibebe kokoa mihitsy. Zao ary tsika tsy mianatra mahita fotoana iarahana manao baolina sy ny sisa ka tsy aleo aloha iasana hijerena sy andiniana an'izay masory etsy dia asa inona koa no hitanareo amin'izao ka? Na patron iza no naika ndray anareo ohatran'izao? Tsy moramora anie zany sady mitady asa zany no mbola mianatra reto zay indrindrany tsika tanora manana hevitra be dia be mihitsy kanefa tsy hitantsika zay fomba amadihana an'ireny hevitra hitantsika ireny hivadika asa mahavokatra sy mahavelona dia torolalana makasika an'izany indrindrany eny dia ho arahanay amin'le feon'ny fanantenany amin'le radio fa fitrandrahana hevitra ho lasa asa mahavelona, hevitra avadika ho asa mahavelona mahaliana koa zanyko. Ny hevitra rehetra hitanao nosoratanao tao anaty kahie karne dia ampandalovina sivana tsiraray avokoa. Soratana zany hita dia inona ampandalovana sivana dia sivana hoana koa zany? Misy fanontaniana petraka zany amin'ireny hevitra tsirairay ireny dia ireo fanontanian'ireo no fanivana na ahafahana manavaka an'izay ilaina sy ny tsy ilaina. Ahoana ny fomba atao ahafahana misafidy tsara ny hevitra mifanandrify amin'le zavatra notadiavina? Tsy ratsy satria tsy ho tsara aminao daholo akory ny hevitra rehetra hita. Tsy azonao trandrahana avokoa nge ny hevitra rehetrarehetra izay hitanao fa mety olo-kafa no afaka manatanteraka an'izany. Zay aloha dia marina dia inona le fanontaniana? Resaka momba an'izany mihitsy le fandaharana rahanay ao amin'ny radio retsy zay no mahamaika anay roalahy hody io sao tsy mahatratra an'izay eo ka ho vomafy ny valalany ka tsy indromandry am-bavahady. Sady mahafinaritra amin'io tolo-kevitra io angery fama dia azo ampiarina amin'ny lafiny maro io fanaovana sivana io rehefa ndray fanapahan-kevitra ray ianao fa tsy hoe amin'ny lafiny asa ihany. Zany hoe afaka ampiasaina amin'ny zavatra isan-karazany zany rehefa tiandray fanapahan-kevitra. Tena mahaliana kosa zany tombo sy jesy ndry koa zao raha tapa-kevitra ny anambady dia azo ndry atao tsara ny mampiasa an'io sivana io anampy andry anapa-kevitra zany ahafahandry manivana sy mamantatra izay tiandry na tsy tiandry. Ka tsy mbola vady anie zao aloha ny mahamaika ry jesy
fa tia le hoe fitrandrahana hevitra vadika ho asa mahavokatra ity fa tena tsara aloha le izy izy aloha tsara zany ene zao no tena olantsika tanora amin'ity fitedavana asy ity mba hampianaro ary reto azoko atao ve no miaraka aminareo aloha androany dia amin'ny manaraka efa mba afaka miaino rery ndao fa tsy olan'izany ka eo am-pianona amin'ny mahita ny toyny sotra betsaka dia tsy hijery baolina indray zany fa ma nefa efa nitondra maillot an'ny ekipa mihitsy izany za koa aza mba tsy esy tia koa manany any aleo aloha zay mahasoa zay vao mahafinaritra rahatr'izay rehefa miasa letsy na baolina sy ny kanja filalaovam-baolina aza ho vidiny lahy daholy miaraka amin'ny maillot amin'ny mpilalao dia mijery ampiadana-tsaina lahy amin'izay fotoana izay sady mampidy baolina ka tsy aleo zay eny lesy fa andahoaingana sotara andolo fa ma ie raha ny fitrandrahana hevitra ho avadika tetikasa no ampivadiana sahady amin'ny fianarana dia tena maika mahasoa ny fianarana ataontsika izany ary mahatonga antsika hifantoka bebe koa amin'ny fianarana aza ahita fombiazana mihitsy satria efa manana tanjona efa ketrehana sady ao an-tsainao ary tsy vitsy ny mpianatra mampivady ny fianarany amin'ny asa fivelomana mety ho vitany tsy vitsy ohatra ireo tanora izay mahavatra manamboatra yaorta amin'ny alina dia mandeha vo maraina manomean'izany ny mpivarotra izay efa mahatoky azy miara-miasa aminy makatombony kely le mpivarotra dia mahazo koa izy dia eo koa ny manao mofo sy ny sisa dia lasa izy mianatra rehefa aveo ary betsaka aza no mianto tena amin'ny alalan'izany fivelomana izany amin'ny tana ny fianarany ary marina mihitsy ilay hoe tsy vady aloha fa fianarana dia asa aloha manana asa aloha na lahy ianao na vavy dia antitranterina izay ataovy izay anananao asa fivelomana ara-dalàna vao mieritreritra olona iarahana manokana ary ny olona izay manana tetikasa tahakan'izany manana viana lavitra tahakan'izany raha mbola mianatra izy dia ho voaro amin'ireny fankapanasa mihafa ireny izay tsy tokony hafangaro amin'ny fianarana ny asa no ao anatin'ny sainy ny atafita azy ny ao anatin'ny sainy dia tsy manam-potoana ho amin'ny fankapana hafa izy ndia ary ho arahantsika ny torohevitra manaraka ho resahany namana Andriambovonjerinaivo ny mahakasika ny olona ilaina eo amin'ny fitrandrahana hevitra indray no resahany manaraka an'izay dia ho resahany koa ny amin'ny vola ilaina ary ny lalam-barotra raha isondray ary ny stylo sy ny kahe dia arao ny torohevitra manaraka miaraka amin'ny namana Andriambovonjy Arnaivo fanontaniana fahaenina momba ny olona ilaina eo amin'ny fitrandrahana n'ilay hevitra mila olona maro ve ilay toerana izay ampiasana n'ilay hevitra eny tsia mety ho firy eo no isan'ny olona ilaina mba hitrandraka izany hevitra izany mila asa tanana betsaka ve ao amin'ilay toerana eny tsia mila olona manana traikefa maro ve eny tsia lazao lay traikefa raha toa ilaina izany ohatra nga hoe olona efa niasa 5 taona tamina garazy manamboatra tomobile anankiray raha toa ka resaka garazy no resahana lay hevitra izay hotrandrahana mila mpiasa antselika maro ve eny tsia io mpiasa antselika io dia ohatran'izao ny fomba fisehony hoe indraindray misy vanim-potoana izay tsy araka ny mivarotra na manamboatra tao zavatra anankiray ohatra ren'le olona izay mpanao tao zavatra vita malagasika hoe ilaina ondra naingana dia misy fotoana n'ilay komandy izay be dia be
de mila mpiasa an-tselika aho mba hanampy hanao ny asa madinidinika zay anafaingana ny raharaha zay ny dikany hoe mpiasa an-tselika eo. Ny lehilahy ve no maro anisa amin'ny olona ilaina? Eny tsia. Ary mila fanofanana manokana ve ny olona? Eny tsia. Fanontaniana fahafito, ny vola ilaina. Rehefa azonao daholo zany le fanontaniana enina teo aloha dia kajianao am'izay ny vinavinam-bola ilaina ho fananganana ilay orinasa zay hitrandrahanao ny hevitra anankiray. Ka ireto avy zany ny lafi ny vitsivitsy zay ho tanosako eto a mikasika an'izany fikajiana ny vola izany. Ny vinavinam-bola ilaina ho fananganana lay orinasa satria io hevitra iny zany de lasa hiteraka orinasa izy io. Vola ilaina hanorenana ny trano, raha toa ka hanorina trano zany, arakaraky le valiteninao tery aloha zany io. Vola ilaina hanorenana ny trano de tafiditra ao a ny vidin'ny tany, ny vola lany rehetra, ny karakarana ny tany raha toa ka mbola vo hividy tany ianao, ny vola lany rehetrarehetra hikarakarana, ny fanaovana ny planina sy ny fikarakarana reo akora maro samihafa ilaina mba hanorenanao ny trano mandra-pahatanteraka azy. Dia tadio fa mitana toerana lehibe eo ny vanim-potoana ilaina, ny faharetan'ny fotoana ilaina ananganana zany trano zany, satria eny an-dalana eny de miova ny vidin-javatra. Noho zany de tsy maintsy makafepetra ianao mialoha mba azahoanao mikady tsara ny vola tena ilainao. Kajio ihany koa ny vola hividianana ny fitaovana rehetra atao amin'io trano io. Reo zany le milina isan-karazany ny fitaovana zay mety ampiasainao a mba hatanteraka soamantsara ny fitrandrahana n'ilay hevitra ao. Kajio ny vola ampidirana ny herinaratra sy ny rano ho ampiasaina. Misy lafin-javatra maro mihitsy ao. Ny herinaratra kory tsy hoe mitarika taroby ianao na fil dia ampy zay, fa misy lafin-javatra be de be mihitsy io fampidirana herinaratra amin'ny toerana anankiray. Ohatra nga hoe lavitra ny potony jirama ianao raha toa ka ny herinaratra avy amin'ny jirama no ampiasainao, dia mbola misy poto maromaro vao mety tonga any aminao. Lafo vidy zany zavatra zany, satria tsy poto ihany fa miaraka amin'ireo fil leo amboniny a mandra-pahatonga any amin'ny toerana zay iasanao a. Mety mbola mila n'izany atao hoe transformateur zany ianao, mety mbola mila kojakoja maro samihafa ohatra ny hoe tranon-jiro ho anao manokana. No zany a de tokony jerena tsara zay lafin-javatra zay. Toy zany ihany koa ny fampidirana rano ilaina, tsy hoe mitarika tuyau fotsiny de ampy zay, fa misy kojakojan-javatra maro be mihitsy zay ilaina vao mety hatanteraka ny zavatra tadiavinao. Raha ohatra ianao zao ny hevitra hitanao hoe anangana orinasa kely mpanao jus amin'ny tavoangy, ny rano ilainy zany orinasa zany de rano tena voadioko tsara mihitsy, tsy ampy ny fanadiovana nataony jirama, fa mbola manana fitaovana ianao manokana mba anesorana ny loto madinika zay voataritarika le rano any anatin'ny fantsona any. Anjaranao zany ny mbola mikajy izay zavatra zay. De jereo ihany koa ny vola ilaina hanofanana ny mpiasa, satria arakaraky lay hevitra hitanao io a tsy voatery tonga de ahita mpiasa mifanaraka amin'izany ianao ka tonga de hay zavatra, fa tsy maintsy mbola mandalo fanofanana izy. Ary rehefa mandalo fanofanana izy a de mety hiofana ao amin'ny toeram-piasana misy anao ihany de mpampianatra nentina makao, na alefa lay olona hiofana any amin'ireny toerana efa misy ny fanofanana manokana ireny, dia vola tsy maintsy aloha izany. Kajio koa ny vola hividianana ny akora hiasana voalohany. Eo amin'io lafiny akora io de tena zava-dehibe mihitsy, satria arakaraky ny fahasarotany fahitana ny akora no tokony hanananao akora fiandry, stock. Ary tsy maintsy kajiana koa io stock io, satria vola mipetraka matory io. Raha toa ka tonga de vidinao hoe stock eritaona no ataoko,
raha manam-bola ao amin'izany moa ianao araba soa araba tsara fa matetika dia eo amin'ny akora fiandry 3 volana eo ihany mba zahoana miodina voalohany no fanaon'ny olona ary ahodina ingany iny akora iny mba zahoana mivarotra ny vokatra azo avy aminy de zay vao mividy ny akora manaraka ka jio ihany koa ny vola andoavana ny karama mpiasa voalohany ny mpiasa dia tsy azo atao ambanin'ny zavatra mihitsy satria olombelona ireo manana ankohonana izy zay mety ho velominy ary rehefa miteny hoe olombelona sika de tsy maintsy mihinana sy misotro ary tsy siasa vita koa moa raha ohatra ka vatana nona no ampiasainao de tsy androso mihitsy ilay asa zay atao ka ny fanao ihany koa de tokony manana karama fiandry 3 volana ho an'le mpiasa ianao zany ary tafiditra anatin'ny kajo hoe afaka 3 volana ianao mbo efa malafo entana zay afaka isahana ny volalany ho amin'ireo zavatra voalaza ireo ka jio ihany koa ny vola zay handefasana ireo vokatra voalohany ireo mety lavitry ny toerana zay namokaranao azy ary mila fitaterana izany mandra-patonga any amin'ny tanàn-dehibe na amin'ny toerana zay andafosana azy ka jio ny vola ilainao zany hoe lay vola zay ho fampiasa ho amin'ny kojakoja maro samihafa mandritry ny 3 volana voalohany ohatra nga tsy maintsy mila taratasy ny mpiasa iasany mila stylo izy ianao mety ila telefona ary ilaina ihany koa ny vola fiandry ho an'ny zavatra tampoka mety hitranga de fiovan'ny vidin-javatra ohatra zany ka rehefa tsy mahasahana ny fiovan'ny vidin-javatra ianao dia mitsatoka indray le orinasa kely zay efa netretinao iny dia tokony ho fantatrao mikasika ny vola io zany hoe raha toa ka ilainao ny mindram-bola de indram-bola izy ianao misy fomba betsaka any amin'ny banky ve de efa kajianao zany ny zana-bola zay tsy maintsy alohanao sy ny fepitoana amerenanao zany vola zany mety ho mpikambana hamatsy vola ve no atsonao reo zany le atao hoe aksionnaira mitady olona mpanam-bola ianao ikambana aminao ary de efa samy manana ny anjarany ao anatin' zany arakaraky mipetra-bola zay entiny de eo ihany koa ny vola ilaina mba azahoana mandray anjara amina fikambanana anankiray cotisation zany raha toa anao ka hiditra mpikambana ao anatina vondrona mpiasa maromaro na vondron'olona zay mitovy asa amin'io tianao atsangana io sy ny sisa mbola azotsika toizana lavabe io fity moa da sivana voalohany zany ka de zay azo atao arak'izay tonga ao an-tsaina no andaminana reo kajy tsy maintsy atao reo fahavalo move efa misy lalam-barotra azo antoka ny amin'io hevitra tianao trandrahana io sa mbola vao ikaroka lalam-barotra rehefa vita ny vokatra matetika mantsy de misy olona voatery mamokatra mihitsy mba ahitany ny toetoetra ilay vokatra azo mba ahafantarany hoe raha eo amin'ny tsenam-barotra aiza no mba toerana misy nyty vokatra zay novokariko ty dia manao fanandramana kely izy aloha de rehefa azo ny vokatra aveo dia zay vao mitady lalam-barotra misy ndray kosa ny hevitra sasany de efa manana lalam-barotra ho azy satria hita fa ilaina eo amin'ny tsena misy tsy fahampiny ny famatsinany tsena amin'iny vokatra zay hitiny ka noho zany de mbola malalaka zany ny lalam-barotra ary tsy ilana fitadiavana zavatra lava loatra manaraka an'izay dia ilaina hoe azo antoka ve ilay lalam-barotra sa tsy mety haritra fotoana elaela sa vetivety any de efa ho feno azy ny tsena ka tonga amin'ilay fitenenana hoe saturé zany hoe tsy ahitana lalana firy-tsony andafosana lay entana inoko fa nahasoantsika izay fanampina torolalana nomeny namana andrimbovojerinaivo izay raha toa ka misy fanontaniana na faniriana tia andalina bebe kokoa mikasika ny famadihana ny hevitra ho lasa tetikasa
ary ny atonga n'ilay tetikasa antsoratra ho lasa zavatra azo tsapahitànana mihitsy azo iainana mihitsy dia azonao antsoina ny namanandrem-bovonjerinaivo amin'reto larana an telefona ireto raiso 033 67 271 76 033 67 271 76 ity indray ny anankiray ao amin'ny telema 034 16 161 76 034 16 161 76 dia izao azajanona ho fahalalana fotsiny rendretrireny fa ny fahalalana fotsiny tsy mitondra makaiza raha tsy ampiarina aloha aza manao fampiarana dia mandalo tsy fahombiazana dia aveo makalesona avy amin'iny dia manohy indray ireo mpanangana orinasa malaza ary efa lasa lavitra ny orinasany dia tahak'izany avokoa ny aingany nanorona dia rehefa aveo nisy tsy fahombiazana nisy aza maty mihitsy ilay orinasany fa niova indray izy ny zava-dehibe dia le hoe tsy kivy sy mahay makalesona avy amin'ny fahavoazana izay nahazo teo eo amin'ny lafim-piainana rehetra dia izay tsy anjely eny isika ka tsy maintsy mety daholo izay ataontsika tsy tanteraka isika izay koa mahatonga antsika mila mpamonjy ary izany dia amin'ny lafiny rehetra mihitsy ka aza atao mahakivy aza atao mahaketraka ny tsy fahombiazana fa makalesona mba hahafahana miarina sy manohy indray aza taolana izay fiomehezan'ny hafa na nyresaky ny hafa ny olona tsy mahavita ny ininina mihitsy ary tsy mbola nanao ny ininina no miomehanao fa ny olona tena efa lasa lavitra dia efa nandeha teo amin'izay nalehanao tsy omehanao mihitsy izy fa norohevitra anao aza hivavaka ho anao mba hahita fahombiazana dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity manao veloma amin'ny manaraka indray ny namanao Elion Andriamitantso Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana mitohy-atrany ny fandraisantsika lesona avy amin'ny ten'Andriamanitra ny fampanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty izay efa voalaza sahady ary miverimberina sy amafisina ao amin'ny testamenta taloha ao efa betsaka sahady izay hitantsika izay fa mbola hanamafy an'izany indray ny mpaminany Isaia amin'ity anio ity miarabanao ary manasanao haharitra fotoana fohy miaraka aminy ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso ho velona indray ny olonao izay efa maty izay ny lohateny lesintsika amin'ity anio ity ho velona indray ny olonao izay efa maty inona moa no mahasamy hafa ny olon'Andriamanitra amin'ireo olona tsy manaiky an'Andriamanitra ho mpamonjy azy tsy manaiky an'Andriamanitra ho andriamany mihitsy azy fa manan'Andriamanitra hafa izy ireny inona ny fahasamy hafana misy amin'ireo ho faty mandrakizay izany hoe tsy andalo amin'ny fitsanganana amin'ny maty sy ireo izay natoky an'Andriamanitra ary ho atsangany amin'ny maty izao ny voalaza amin'ny Isaia 40:7 Isaia 40:7 ny maty tsy ho velona intsony ireo le ho faty mandrakizay ny matoto tsy mba hitsangana fa nivalianao izy ka naringanao sady nylevoninao avokoa ny fahatserovana azy maninona ny voaresaka eto ny matoto Satana dia maka ny endriky ny maty maka ny endriky ny maty fa tsy misy maty mitsangana avy eo am-pasana izany fa Satana ny makatahaka ny endriky izy ireny mba hahafahana mamitaka antsika saritsara ny fotsiny izany fa ho faty mandrakizay ny olona izay tsy manaiky an'Andriamanitra ho mpamonjy azy dia jerentsika koa Malaki 3:7 Malaki 3:7 manao hoe
fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy ary ny pirere rehetra ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodovary ka dia andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehovah tompony maro ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Zany no azo ny olona izay tsy manaiky handray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, tsy manaiky ny planin'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Tsy mivazivazy Andriamanitra raha miteny hoe ho faty tokoa ianareo. Zany hoe na mbola velona azy izy amin'izao fotoana izao ireo olona ratsy fanahy resahany eto dia ho faty mandrakizay tokoa izy ireo. Rehefa tsy nanaiky an'ilay fotoam-pamindrapo ahafahana mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra dia ho faty mandrakizay. Manao anandray ny amin'ireo izay hahazo ny fiainana mandrakizay aorianany fitsanganana amin'ny maty. Isaia 40:7. Isaia 40:7. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana, koa mifoaza sy miobiana ireo izay mandry ao mivovoka, fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana, ary ny tany hitiraka ny maty. Mety misy mitentsika hoe ngangah dia anjely ireny olona ireny, tsy anjely ireny olona ireny. Mety manana fahadisoana, lavo impito ny marina fa tafarina ihany. Fa ny mampiavaka azy, nandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany izy, ary mibebaka sy miakeliko izy rehefa manota. Ny herin'ny fanan'Andriamanitra dia mampitombo azy kelikely ho amin'ny fahatsarana izay tian'Andriamanitra hiainany. Fa ny ratsy fanangy dia tena manda azy mihitsy tsy mitovy izany. Ny boky n'Isaia dia maneho ny tsy fitoviana mihitsy misy eo amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fahalemen'ny olombelona. Azonao vakiana izany amin'ny Isaia 40. Isaia 40. Na dia tahaka ny ahitra maina izay malazo vetivety ny vonony aza isika olombelona izany, dia maharitra mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Zany voalazo amin'ny Isaia 40:1-9. Na eo aza nefa ny mahampanota antsika, ary mbola miatra amintsika izany, mitomany isika rehefa latsaka amin'ny fahotana satria malemena isika. Na tianao ny tsara aza, hoy ny apôstôly Paoly, dia ny ratsy ihany ny vitako. Azo ny olona rehetrarehetra raisina nefa na iza ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy, ary mamonjy maimaim-poana. Mandray an'izany fotsiny no asaina ataontsika, ary manan-kery izany ho an'izay mandray ny fanekeny sy mitandrina ny sabata. Zany voalazo amin'ny Isaia 40:5. Isaia 40:5. Misy dikany manokana izany, satria tsy hoe manaiky ara-tsaina fotsiny ny manaraka an'Andriamanitra rehefa manaraka azy, fa misy fanekena tao, ary misy marika hafantarana azy matoa ny tsy pihana mihitsy io sabata io, fitandremana ny sabata. Misy antony lehibe zany ry havana. Ary eto dia rarotona ny mamerina fa tsy sabata ny Jiosy io sabata io, tsy zany ny voalazo ao am-baiboly, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao. Zany voalazo ao. Mbola narivo taona ny maro taty aoriana ny nameatran'Andriamanitra ny sabata, taoriana ny famoronana, vo ny forona ny firenena Jiosy, ka tsy any Jiosy io fa any Jehovah Andriamanitra. Toizantsika ny fiarah-mianatra, miamafy ny fanantenan'ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny boky n'Isaia. Raha nilaza betsaka ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny fomba fijeren'ny olona anankiray manokana ny fanoarana ara-baiboly teo aloha, tahaka an'izay hitantsika eo amin'ny Joba 7:10, ny Salamo 7:70, Salamo 1:70 izay efa nirantsika nianatra teto. Ny Isaia mpaminany kosa dia miresaka n'izany ho toy ny trangan-javatra izay mahakasika ny tenany sy ny fikambanan'ny mpino ao amin'ny fanekena amin'Andriamanitra mihitsy. Zao nge ny vakintsika amin'ny Isaia 40:7. Isaia 40:7 efa nivakiana fa averina indray. Mahasoa antsika ny teny averina, hoy ny voalazan'ny apôstôly Paoly. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana, koa mifoaza sy miobiana ireo izay mandry ao mivovoka, fa ny andronao dia tahaka ny andron'ny fahazavana, ary ny tany hiteraka ny maty. Tena fitsanganana amin'ny maty ny resahana eto, fa tsy ny fanahy akory no miala avy eo amin'ny tany, fa ilay olona maizy azy mihitsy no hitsangana
amin'ny maty ary zany averina sy amafisina ihany zany ny tena fanantenana azo antoka ho atsika fa raha nyfanahako fotsiny mandeha any an-danitra any araka ny finoan'ny maro dia tsy mahaliana ahy mihitsy zany fa ny mahaliana ahy dia ny fampanantenana azo antoka ameny ten'andriamanitra manao hoe atsangana amin'ny maty mihitsy aho dia ho avaozona dia hoentiny mandova ny fiainana mandrakizay ary aoriana ny fiavian'i Jesosy no mitranga izany. Zany ny fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mampifanohitra ny fiafaran'ny ratsy fanahy sy ny marina ny Isaia 40. Eo an-daniny ny ratsy fanahy dia ho amin'ny fahafatesana ihany ary tsy ho velona intsony aorian'ny fahafatesana faharoa. Ao amin'ny Apokalipsy 1:20 moa no ahitantsika an'izay. Satria izy ireo zany maty amin'ny voalohany tahaka ny fahafatesan'ny olona rehetra dia tsy hitsangana amin'ny maty fa aoriana ny arivo-taona dia ho atsangana handray ny didim-pitsarana na tonga azy ho very atonga ny olona rehetra voavonjy sy ho very amin'izay fotoana izay samy ahita fa rariny raha very ireo olona ireo dia avela ho faty mandrakizay izy aorianan'izay ho fongana tanteraka ho levona mandrakizay koa ny fahatserovana azy. Zay ny voalazo amin'ny Isaia 40 andiny fa 4. Ary io andalan-teny io no manome lanja ny fampianarana ny amin'ny tsy fisiany fanahy mbola velona aorianany fahafatesana. Rehefa niresaka ny amin'ny fandringanana farany ataon'Andriamanitra amin'ireo ratsy fanahy izay iseho aoriana kely ny tompo dia nilaza ny amin'ny boky hafa fa hodorana tanteraka izy ireo. Zany voalazo ao Malaki 7:7. Malaki 7:7 manao hoe ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Eo ankilany indray ny marina izay nodimandry zany hoe ireo nanaiky an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany dia atsangana amin'ny maty mba handray ny valisoany mandrakizay. Dia asongadiny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 5:20 andininy 9 fa ho foanan'i Jehovah Tompo tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana ary hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra izy. Zany ny tena nisan'ny vaovao mahafaly. Ho foanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra izy. Zao ny vakitsika eo amin'ny Isaia 20:7 hoe Isaia 20:7 ho velona indray ny olonao izay efa maty ny faton'ny oloko hitsangana mifoaza sy miobi anareo izay mandry eo am'vovoka fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana ary ny tany hiteraka ny maty handray anjara amin'ny fanasana feno fifaliana izay oman'ny tompo ho an'ny firenena rehetra ny marina izay hitsangana amin'ny maty. Izay no hitantsika ao amin'ny Isaia 5:20. Isaia 5:20 ny fitsanganana amin'ny maty farany no ampiaonareo olona marina rehetra teo amin'ny taona maro ny fandimby anisan'izany ireo mahalalana izay nodimandry tao amin'i Kristy ary zany antony fifaliana sy fanantenana fampiononana azo antoka indrindra ho atsika fa tsy ny fanahy tsy mety maty. Ny tompo anie hitahiry izany fahamarinana sy fanantenana azo antoko izany mandrakariva ao amintsika tsirairay miara-mianatra. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.